Fa makasika indray kosa raha nitoyan'ilay fipoahana grenady tamin'ny 10 ny volana janoary lasa teo mitondra hatrany ny anjara biriky ny entina nampiana ireo traboina tao anatiny izany tranga izany moa ny mpanao politika malagasy tamin'ity androany ity ary dia nanamafy ny firaisan-kina tamin'ireo traboina teny amin'ny hopitaly Ashera ireo avy amin'ny vondrona n'antoko politika HPM sy ireo avy amin'ny antoko Arema. Fanameloana tanteraka ny fihetsika tamin'ny 25 ny volana janoary iny no nasehon'ny mpanao politika androany maraina raha tonga nitsidika ireo marary teny amin'ny hopitaly Ashera Anosy izy ireo. Ho an'ny vondrona HPM izay nitariny filoha Robert Razak dia fihetsika tsy mifanaraka amin'ny soatoavana malagasy ireny ary mitaky hatrany ny ahitany mpanadiadiny olona izay nahavandoza izy ireo. Raha ny fanazavana Andriamatoa Alison Roger izay tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ity vondrona toky ity dia tsy manana anjara toerana eto Madagasikara ny asa fampiororona. Fotoana tokony ilana filaminana tranga zara toereny izay mbola tsy fahita mihitsy eto Madagasikara na natona olona maro be dia tonga izay nakaherana izy ireo ary dia manameloka tanteraka araka amin'ny herinay rehetra zany fisafidianana toereny ary inona moa fandrina dia hoe mba ilamina amin'izay zany Madagasikara tsisy famonoan'olona toereny izay mbola verina fa fanohatra tanteraka amin'ny kolontsaina malagasy zany ary tena mampivarahontsy raha tsy mbola misy hoe anaty olona maro be ny anipazana grenady toereny ka zay zany mba hako hoe davo mihitsy le vitan'izany heloka be vava zany tia tsy mendrika mihitsy zany na moa izy ain'olona anakoa ary indrindra fa zaza izy ireo aza mbola manana fiainany be dia be miandra azy anatina fianakaviana anankiray dia namafika makaherana izy ireo zay ary mbola mamerina fanameloana tanteraka zany zatra toereny. Fa tonga tena terana ihany koa ny antoko Arema nitsidika ireo traboina tamin'ity raharaha ity. Ho an'ity antoko ity ihany koa dia fanameloana tanteraka no nasehony ary miantso amin'ny fametrahana ny fitoniana hatrany eto amin'ny firenena ny tenany mba hivoahan'ny Madagasikara amin'ny krizy. Vanim-potoana kosa kama zao isotonantsika lesona amin'ny zavatra ny tranga nanjo ny mpiarabelona amintsika dradradraina foana zany hoe fampihavanana fihavanana ka tsy amin'ny vaninandro ohatran'ireny hametrahana filohan'ny repoblika eo amin'ny toerany no anaovana etraketraka hamonoana ny piraitan'ny-drazana adina kanosa raha natrantsaka moreny maninona tsy ny mpanao politika mitovy aminy na ny maramila mitovy aminy nanaovana erisetra fa ny vahoaka tsy manantsiny ka mba hialany le isaka zay miteny dia hoe fihavanana malagasy aleo aseho arakasa le izy fa tsy sesehoana satria manao politika dia ananaropaty sanatriavina dia sanatriavina amin'ny samyra malagasy ka eo rahatran'izay dia manainga ny olom-pirenena rehetrarehetra rehefa misy manjo ohatran'izao mba hifanotro na hifanampy zany tena fihavanana. Raha ny vaovao farany voaray dia nampidirina eny amin'ny sampandrara Vonjitaitra nanomboka androany maraina ilay ramatoa tapatongotra tao aorian'ny fipoahany grenady tamin'ny sabotsy lasa teo iny.